Mahakasika an'ireo kandida kosa sy ny vola ampiasain'izy ireo manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana mofo ny samifinina saingy sarotra ho an'ny samifinina ny manatanteraka izany noho ny tsy fanajany ny antoko politika ny lalàna mifehy ny amin'ny tokony ananana ny antoko tsirairay avy ny kaonty amin'ny banky. Arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana entin'ny vola ravoavy kosa. Manano sarotra ho an'ny sapan-draharaha malagasy miady amin'ny fampitsim-bolany manara-maso ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fifidianana. Araka nambaran'ny tale jeneralin'ny samifinina raha tokony hanana kaonty amin'ny banky ary registrana ny fitantanana any antoko rehetra araka ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny antoko politika dia tsy tanteraka izany. Vitsy araka ny nambarany antoko politika manana kaonty amin'ny banky ary manana registre fitantanana afaka anaovana fanaraha-maso. Raha ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia antoko politika efatra mandray anjara amin'ny fifidianana ihany no manana kaonty amin'ny banky dia ny antoko aminy, ny antoko asin'i Madagasikara, ny MTS ary ny enina. Antoko politika dia manana didy tsy maintsy manokatra kaonty any amin'ny banky dia any no asiana ny vola izay ampiasaina ho an'ny antoko. Tsy maintsy manokatra ihany koa registra fitantanana izay azo ny fitondram-panjakana arahana maso. Taorianan'izay zahay dia nandefa taratasy tany amin'ny kandida telopolo izay milatsaka ho fidiana amin'izao fotoana izao nampatsiahy an'io andinin-dalàna ao amin'ny lalàna 1.1 aotra 5.0 io. Ary rehefa avy eo zahay dia nanara-maso ny hoe nisy ve ny nanokatra sa tsy nisy. Mbola patsiahivim-piandro zany fa io lalàna 1.1 aotra 5.0 aotra 12 azafady dia tsy milaza fanasaziny raha toka tsy mahavita n'ilay adidiny atoko. Tsy milaza fanasaziny ka tsy zahay ny nanao ny lalàna fa ny parlemanta ny nanao azy. Ka amin'izao fotoana itenenantsika izao dia antoko politika anankefatra ihany zay no manana kaonty any amin'ny banky. Efatra manara-dalàna zany no manana antoko dia ny antoko AM, ny antoko asin'ny Madagasikara, ny antoko MTS ary ny fahaefatra ny antoko enina. Araka izany dia ny 720 amin'ny kandida 3 mandray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana ny 5 oktobra ho avy izao dia tsy manana kaonty ny antoko misy azy ka sarotra ary voafetra ho an'ny samifinina ny manao fanaraha-maso ny tena vola ampiasain'ny kandida rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena.